Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Petera nanasitrana lehilahy nalemy tongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo, 1 hatramin'ny 11. Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora 5 fitoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon'ny reniny, izay napetra isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe itsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho ny nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe, mijery anay. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy, fa nanantena hahazavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy an'i Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra. Ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana. Dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin'ny ralehilahy. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy, dia niara-nirohotra ny olona rehetra ho eo amin'izy telo teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona, ka talanjona. Toriteny fahatelo nataon'i Petera. Asan'ny apôstôly toko fahatelo, 12 hatramin'ny 19. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? To herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra ny Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nodilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy halefa. Fa ianareo nandà ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahinareo halefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novonoinareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelony izany zahay. Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fahasitranana tsara eto imasinareo rehetra izao. Ary ankehitriny, rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra rahateo, fa hiaretany Kristy iny. Koa mibebay ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, ary mba hanirahany ny Kristy voatendro anareo, dia Jesosy, ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra, mandra-piavy ny andro fampodiana ny zavatra rehetra, izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fa Mosesy nilaza hoe, mpaminany no hatsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo, tahaka ahy. Izy no ho henoinareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo. Ary izay rehetra tsy iaino izany mpaminany izany, dia haringana tsy ho eo amin'ny olona. Deuteronomia 20, 15 sy 17. Ary ny mpaminany rehetra koa, hatramin'ny Samuela sy izay nanarakaraka, na iza ny teny,
dia nanambara izao andro izao: ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo, raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis 2:20. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. Heri hasa